misy zavatra tiako resana momba ity resaka taptap send lava isan'andro ity. Ary tena jamais za tena tsy mirecommande an'io taptap send io. Tsy mirecommande amin'ny olona tiako a. Ary na ny fahavaloko ary tsy recommandeko an'io intsony. Miala tsiny a. Misy zavatra tiako resana momba ity resaka taptap send lava isan'andro ity. Ho ana expérience ako zany no zaraiko a. Dia hitako hoe tena tsy haiko nareo mampiasa azy io na tratra an'izay koa na tsy. Fa mampatahotra ana ilay izy. Dia tsaraiko. Expérience ako no zaraiko a. Fa za tsy mamorona na hoe misy inona fa za tsy dia mampiasa an'io mihitsy. Indray ihany vao nampiasa azy. Omaly aho vao nampiasa an'izy io. Dia rehefa manokatra compte nareo dia tonga dia alaindry zareo ny carte d'identité anareo. Fantatrareo ve izany? Dia ianao zany mieritreritra hoe ilay carte d'identité anao iny a, esoriny zareo iny dia avy eo. Fa juste iny hoe amin'ny voalohany fotsiny jerevany confirmer sy vérifier. Haikay a, tazondry zareo ao iny mandritra ny 5 taona. Raha misy mikasikasika amin'izany no ohatra hoe sécurité andry zareo, dia lasan'olona daholo ny information antsika rehetrarehetra. Rehefa ho antsika tsy ivelany io, tsy afaka mapiasa tsy afaka mapiasa taptap send nareo raha tsy mipetraka ao ny carte d'identité anareo io. Nareo io immigrant, misy adresinareo io. Zany information zany, fady zaraina olona zany. Fady omena olona ny kara-panondronareo hoe ity. Raha ohatra izy ka hijery an'iny dia mijery fotsiny dia zay. Fa raha hoe tazomina mandritra ny 5 taona hono, ny antso anazy teo dia niakatra be a. Tazomina mandritra ny 5 taona ao ny information anareo rehetrarehetra. Ary ny information tazomindry zareo ao tsy re anarana na adresy. Fa zao anaty kara-panondronareo ao. Iny kara-panondronareo iny, rehefa ndia misy olona nanokatra compte bancaire, iny ny ampiasainy. Anao taratasy any amin'ny immigration izy afaka mampiasa an'iny. Donc, tena dangereux be mihitsy ny fanomezana olona accès carte d'identité ny anazy ho any. Dia ozy izy zareo, nialatsiny anao efa tsy zavatra azo atao intsony fa tamin'ny anao nanokatra contact, nanokatra compte, dia efa mipetraka ao iny hoe 5 ans iny ozy izy, fa tsy ataondry zareo hitany masontsika izany a. Fa ataony any afarany tsy fantatrareo fa tsy hoe fantatrareo hoe izany 5 ans. 5 ans ny information anareo, mombamomba anareo rehetrarehetra mipetraka ao. Tsy haiko inona ny sécurité ataony. Fa raha ohatra ka na tsy États-Unis ara rehefa misy olona miditra amin'ny sécurité anareo vitany aminareo. Vita. Tsy afaka manao n'inona, ampiasan'olona ny information, ngany ratsy kelany. Fantany tsara mihitsy hoe taptap send rehetrarehetra, ao amin'ny taptap send ao daholo izany. Ho antsika rehetrarehetra izay nampiasa taptap send, ao daholo ny information antsika rehetrarehetra. Carte d'identité, ao. Satria nenay izay ny carte, nenay ny permis de conduire nalainy. Tsy haiko ho anareo mandefa passeport ao reo satria mangataka ID zareo. Karaha tsy ho vazana, ary na vazana reo nina ka ny passeport nataonareo dia efa miomana. Fa iny passeportnareo iny any amin'ny olona any iny mandritra ny 5 taona. Karaha misy mety piasa ao ihany ange. Mety piasa ao ihany no tonga hoe tsisy sécurité 100% zany. Anjarantsika mpanjifa no manontany tena. Ary tena jamais za tena tsy mirecommande an'io taptap send io. Tsy mirecommande amin'ny olona tiako a. Ary na ny fahavaloko ary tsy recommandeko an'io intsony. Miala tsiny a. Satria ny zoako tanteraka mihitsy izao tena hitako hoe violé. Hoe any amin'ny zareo any a, tsy amendry zareo a ny documentko momba ny fianako rehetrarehetra. Tsy averin'ny zareo a, efa miteny izy. Efa nanao contrat ianao ozy izy tamin'ny anao nanokatra ny compte iny. Fa tsy misokatra na tsy mampiasa an'io ary ianao zany fa nanokatra taptap send fotsiny. Dia efa ao ny information anao. Information tsy hoe adresy anarana,
fa numéro immigration mety ao tena dangereux be zany afaka anokavan'olona compte carte na crédit afaka anokavan'olona compte hoe andeha sponsor olona any izy dia ny cartanao no ampiasany informationao no ampiasany firy tompoko zany tratra fa mbola tsy tratra io zany fa dia ho atsika rehetrarehetra ho ana manokana zany expérience hoe mila mafatotra hoe une fois nareo manokatra compte tsy valide ny compte nareo raha aiza koa misy an'izany tsy valide hono ny compte tsy misokatra ny compte na tsy mandefa vola ary ianao dia fa angalarina amiko zany mangalatry ny information an'olona zany hoe tazoniny fotsiny ao ny information anao dia tsy averiny tsony afaka 5 taona hono iny vao averiny dia mandritran'izay 5 taona zany apolara misy miboritra Bank of America isany tsisy miboritra tafiditra ao angalangalarin'olona ny information ndraindray tsika tsy mahafantatra isika tsy mahafantatra hoe misy mampiasa ny information atsika raha misy mangalangalatra hitanareo fa isa raha nanokatra compte tary jereo amin'ny taptap sainy fa mety taptap sainy zay nisy nangalatra tao ny information nareo zay dia za manokana za tsy mirecommande an'io nizanizana ny ennemi-ako ary tsy mirecommande an'io tsony ahako za tsy dirako le 10 euros tsy problème ako tsy any amin'le 10 euros tsy rarahako zay resaka ananany fa ny problème ako dia ty hoe enao zany une fois ianao manokatra compte amin'ny taptap send rehefa tianao iny hoe tsy valide iny raha tsy manome carte d'identité ianao io carte d'identité anao io fady omena olona io fady isika avy ty ivelany isika ty ivelany teneniko immigrant mampiasa passeport na carte d'identité tsy afaka omena nizaniza zany azonareo fady zany fa tena fa olaizany zareo fa resaka contre un blanchissement d'argent tsy fantatro fa tsy mbola na rehefa makany amin'ny banky ianao dia apotranao iny dia jerevan'le olona ao dia zay raha ohatra ianao ka manao taratasy nationalité ekeko andefa taptap send tsisy tokony ametrahanao ny carte d'identité anao ao ka defa miomanina reo rehetrarehetra efa defa betsabetsaka ny olona tonga saina satria zany gaga oza hoe ohatra jerevako amin'le compte tsy amin'le compte ny tsy amin'le compte ny carte d'identité ako sisa tiako esorona amin'izay satria za tsy ampiasa an'io intsony aleoko mampiasa Western Union na PayPal na inona le anankiray ry na zelle moa zany ety tsy dia indray ianao mampiasa nefa forcenao ianao afaka omena kosa fa na Western Union na tsy MoneyGram tsy fantatro MoneyGram tsy fantatro Western zany mampiasa Western Union fa zao mbola tsy nisy resaka hoe any amin'ny Western Union any carte d'identité ako sorry dia hoe hotazony ao mandritry ny 5 taona raha mijery indray tsy maninona fa tokony zay tsy haiko ny ety États-Unis hoe tsy mitazona information ohatra zany zareo tsy mitazona information ohatra zany izy satria liabilité be mihitsy zany reto enao ve mandeha enao zany anie zany atao ny taptasainy dia hoe alaiko daholo ny information andreo olona rehetrarehetra reo dia tazoniko ato amiko ato nefa ny ato amin'ity amiko ty ve possible tsy misy garantie 100% hoe tsisy olona tafitsitra amin'izay data zay dia angalatra ny information andreo olona reo tsy misy afaka migarantina an'izay 100% za aloha tsy manome carte d'identité an'izaniza zany apotrako anao iny dia vita ary normalement ho an'ny olona tsy misy olona sa mangataka an'izany rehefa manokatra compte bancaire nareo dia entinareo miaraka amin'ny vodinareo iny any amin'ny banque hoe ity ny carte ako ity ny carte d'identité dia rehefa avy eo iny mody miaraka amintsika fa tsy tazonao dia ataonao inao ny information an'olona ao za aloha tsy za tena red flag tena matahotra be ary tena tsy mirecommande an'io nampiasa maly jamais tsy mampiasa tsony zay raha ohatra ka nareo rehetrarehetra reo mandefa nareo reo olona tsy ivelany daholo
raha mandefa en ligne sur mangaraka carte raha ohatra ka mandefa zao za mbola tsy nahita an'izany hoe tao amin'ny Western Union zao dia hoe ao ny carte d'identité ako tsy haiko fa zany mandefa carte d'identité ho an'izaniza zany dia hoe mijanao 5 ans tsy manao an'izany intsony aleoko mandeha votriko mandeha fa mandeha mivoaka mandefa vola fa za tsy aza mba na misy an'izany arany aza mba manome an'izany carte d'identité anareo amin'ny olona en ligne zany intsony za zao tena fay satria netreretiko hoe le mandray an'iny izy everiko hoe ok ho fafana iny avy eo zay nge efa nanomboka gagagaga ihany hoe ok mangataka carte d'identité tsy tadidiko zany nanao an'izany taloha fa rehefa aveo anao miantso hoe mba esory ao iny carte d'identité ko iny tsy manaiky zareo fa tazoniny iny mandritra ny 5 ans tsy tadidiko nanao tena tsy tadidiko PayPal aloha za tsy nanao an'izany miverifie zareo fa ny bankiko no niverifie raha ohatra ndreny reto tsy misy hoe 5 ans zany dia tazonitry zareo tsy tena ka raha ohatra ka makany any amin'ny caisse d'épargne miscanne carte d'identité ka zay tsy fantatro fa za aloha za manokana hitako hoe dangereux be zany zay za nefa rehefa mandefa vola hatramin'izay mihitsy rehefa mandefa vola dia ataon'jareo copine karatra ny passeport ny tena marina dia zao hoe rehefa manome fitsika rehefa mizara n'io passeport io c'est dossier hitatsika hoe mamoafady dia mila manontany tena foana hoe sao dia hisy angalatra ty information ty tsisy garantie zany hoe tsy angalatra tsy misy ary ny anahy fotsiny ny tena natezitra anahy dia hoe tsy amentsony ony iny fatazony ao zay ny tena mahosatra hoe dia tena tsisy zavatra azo atao tsony hoe tsisy nefa nanao contrat ianao izy fa nataonay tsy ataony hitamasonao iny hoe 5 ans fa tena misy risque zany risque be zany manome carte d'identité an'olona zany olona tsy fantatra eo izy any afaka mety ananakisy an'iny mety piaso ihany tsy haiko aniza tsy tadidiko hoe tamin'ny Western Union hoe nanao an'izany tamin'ny internet tadidiko hoe mitondra an'iny ianao rehefa mandeha indraindray maka vola na mandefa vola any amin'ilay toerana fa amiko tsy tokony misy tokony hitazonan'olona an'iny mihitsy hoe 5 taona zany ataony lava be le izy za aloha za tena miteny aminareo fa tsy hitako ka zay zoako le izy fa tsy alaintsony tsy averiny amintsika tsony reny tsy averiny amintsika tsony ony iny ozy izy ninina ataonao madama tsy averinay tsony iny fa 5 ans ny ato aminay zay ny polisianay polisian-trareo zany raha ohatra ka hoe banque atao ohatra ny hoe raha bancaire ange zany manokatra compte bancaire ianao dia alainy zareo copine fa tsy fantatro hoe ohatra ny ahoana ny retention an'iny tsy fantatro azonareo ve ny tiako teneniny mila raha ohatra izy ka mangataka an'iny amin'ny voalohany tsy maninona fa le izy hoe hotazoniny ao mandritry ny 5 taona inona ny zavatra mety hitranga mandritry nyzay 5 taona zay inona ny mety hitrango amin'ny serveur antrareo mandritra nyzay 5 taona zay karaha misy maka fotsiny io bridge dia nina fatiny daholtsika rehetrarehetra zay sy nandefa taptap send rehetrarehetra mila mailomailo daholo nisy nampiasa an'izao ianao nanokafan'olona an'izao kartanao zao dia efa miomana zay samy mijerijery dia samy mailomailo fa tsy afaka zarazaraina olona reny na normalement zareo rehefa maka an'ireny dia miteny hoe tsy mitazona information anareo zay fa verifie fotsiny zay ny tokony ho izy raha mangataka amin'iny izy amin'ny voaloha tsy maninona fa tokony tsy forcena le olona hoe 5 ans angalariny ihany anaovany olona faux papier angatahany olona vola anaovana ka demande na manamboatra trano misy mihitsy zany tompoko misy efa fantatrareo zany tsy hitanareo le olona voascam be dia be reny firy ny voascam na any Madagascar reny mbola misy olona voascam ny olona avy ao aiza le Nigeria tony
izy misy olona zay reny mihitsy ny mahazo karama zay ny ataony mangalatra ny identité any olona amin'ny internet amin'izay vitany dia samy mieritreritra daholo azafady lofa fa tsy naraka mila siana ny taptap send tsy afaka mampiasa taptap send ianao raha tsy mametraka carte d'identité ao azonareo dia nefa ny problème amin'iny ianao zany amiko iny tokony hoe vérification fotsiny izy amin'ny voalohany fa rehefa avy eo iny tokony esorina fa dia ny antso zaho tsy ampiasa ny tsony fa nampiasa manko maly fa tadidiko ho any aminareo an carte d'identité ako afaka esorina avy eo ilay izy azafady dia ozy izy hoe tsy afaka manalo zay dia manana compte taptap send ako dia nijerevako amin'ny tsaokory zany hoe za zany tsy afaka manala an'iny tsony satria efa any amin'ny zareo efa nisoveny amin'ny toerana hafa mihitsy iny satria na za tompony arany tsy afaka hoe esoriko ao ty fa tsy tiako atsony maraina be arakaraka mampandroso ny teknôlôjia mandroso koa ny crapule ny olona ary tena be dia be mihitsy io tsy revinareo ty na ny erlisy ka ty angely tsy haiko ty zany ny affecté atsika ty ivelany io satria tsika angely mandeha vonona any Madagascar zareo any tsy mila misosisi an'izany raha ohatra tsika hanokatra compte ny voalohany bien sûr mila an'ireny izy na misy koa raha tena misy hoe non tsy maintsy alefanao skanevanao le carte d'identité anao tsy maninona fa eo izy dia miteny hoe fa fanay io izy rehefa une fois vérifié iny non erlisy morgana tsy haiko nareo any amin'anona fa zay aty tsy mahazo tsy afaka mandefa vao une fois ianao manokatra compte taptap send jereo tsara ty une fois ianao manokatra compte taptap send tsy valide ny comptenao iny raha tsy mandefa carte d'identité ianao zay dia efa nahatonga anay fa naninona ary ako nametraka an'iny nefa mbola tsy nandefa vola mihitsy dia tao ilay izy mipetraka tao dia tsy nandeha betsaka ny manao pub za tsy joel tena namako be mihitsy izy fa ny expérience-ko nozaraiko amin'ny taptap send hoe sofokoroa zavatra izy dia hoe aleoko ampitandremana satria amiko zany amin'ny mahampanjifa tsotra anahako dia ny fahitako anazy risque be mihitsy ny fanomezana carte d'identité misy information mamompady ho an'izao tontolo izao tsy fantatra zay azo an'iny fa dia any karapanondrotsika sy ny ina karapanondro passeport inona koa permis de conduire any taptap send manana azy olona jerevitareo tsara ty za tsy miteny hoe zany fa possible mpiasa anankiray fotsiny ao no miteny hoe misy miteny hoe omeko an'izao million ianao dia mba omeo information an'olona kely ao zay olona efa antitrantitra alainy possible mety hitranga zany tsy haiko fa risque be mihitsy ilay izy azo tena tezitra be mihitsy Anita miteny hoe tsy tamin'ny voalohany hono izy zaho tadidiko tamin'izany nanokatra PayPal aloha dia efa tonga dia ohatrany miara-miasa amin'ny banky angamba ny PayPal dia ohatrany tsy nangataka izy fa nanangataka aza hoe alefaso skaniavy le izy fa eo ilay olona dia miteny hoe esorina fa zay tsy mitazona information fady io jerevinareo ty eto Virginie zany ainareo Pornhub le fijerevan'olona porno iny mifoaka vaovao be zay i Pornhub namoaka lalàna ny fanjakana gouvernement ny Virginia hoe i Pornhub tsy mahazo zay olona rehetrarehetra mijery amin'ny Pornhub tsy mahazo mijery tsony raha tsy manapoitra carte d'identité hoe major io olona io fa tsy latsaky ny 18 ans afaka ny teny Pornhub hoe ok zay zany hono ry vahoaka ny Virginie zay maky visy mangididy
apotranareo ny carte d'identité anareo aloha zay nareo vao afaka mijery anay ozy izy Pornhub tsia tsy misomongo am'izany a zay tsy hitazotazona carte d'identité an'olona zany fa risque be io fa zao ny ataonay esorinay fotsiny Virginia anareo dia ny olona rehetrarehetra Virginia tsy misy mahazo mijery ny poba tsy mahazo mijery kokoko daholo dia izao zao a Virginia rery tsy misy mahazo afaka mijery Pornhub satria ozy izy Pornhub za tsy milalao amin'io satria fady io fady ny fanomezanareo an'ireny taratasinareo mamoa fady reny tsy fame olona reny io dia alaina normalement immigration na resaka ny banque tsy resaka taptap dia andefa vola $20 ny andifasana ny information anao any dia tazony olona 5 ans tsy tena tsy mitombona aminazy zany io zao kozinako zao mitena za vao nisy nangalatra nampiasa ny carte de crédit fa tsy hoe ahoana dia maily foana dia jerevy tsara daholo zany jerevy tsara fa tsy fantatrareo ny zavatra popotra atsika io dia ato amin'ity taptap ty dia ao dia mandefa daholo samy maily fa za aloha dia tsy mirecommande ary tsy ampiasa tsony an'io service io fa aleoko mandefa an'iza moa le Emadex na Emadex tsy nangataka an'izany Emadex avy aty États-Unis ndresako a Emadex Western Union indraindray a za zao raha Western Union tsy misy karapanondroko ao a hoe scanninao zany tsy ao tsy haiko zay teneny ankizy hoe mila miscanina an'ilay izy tsy fantatra tamin'izany nanokatra ny Western Union tsy misy fa rehefa maka vola ianao no ohatrany mitondra carte kely fa rehefa avy eo ny averina any aminao fitiavantsika ty 10 euro ty zany mihitsy le resaka porno io a zay ozy izy Pornhub za tsy misomongo amin'olona amin'io satria raha misy mangalatra ny information ny olona dia zay tafiditra ao ary possible nenay ozy izy Pornhub fa tsara be mihitsy ny sécurité anay zany koa nlazay taptap zany efa tsara be ny sécurité tsy haiko aloha zany iza apolara tsara be koa ny azy hitanareo le misy le mama sauce papa sauce reny koa tsara be nilazay fa tsara be sécurité nisy nihiditra tao ny sécurité hita daholo izy mama sauce papa sauce ny tsaratsara ka daholo ny olona zany io ndasa aloha business be mihitsy io vente d'information io na ary magaga na email ary io mahasarotony olona ty email mahasarotony olona koa maika fa ny anaratsika miaraka amin'ny adresse ary indrindra carte d'identité misy numéro hafa ny anay zao a misy numéro ana karapanondro ao anatin'ny permis anay tonga dia iny daholo miaraka amin'ny document na immigration sady amin'izay pays en Afrique dia za tena efa miteny aminareo tsy haiko aloha Liberia sy Nigeria reo be dia be mihitsy ohatrany hoe avy any manao an'io scam io tsy fantatro za tsy niteny hoe inona fa efa be dia be mihitsy zao ny olona mavita hoe tsy kely lalana mihitsy tompoko io resaka vente d'information mamoa fady io zay ary vola be mihitsy io business be mihitsy io ny anao vao mandofa ohatrany hoe ianao mandefa email amina société anankiray dia efa iny dia efa ny aminy ny email anao iny dia afaka miteny anao hoe ny email koa azazaraina azonareo zany dia ndraindray mahazo marketing satria automatique le izy une fois tsika mandefa email amin'olona anankiray na mijerijery dia efa alainy zareo iny email iny za tsy mirecommande an'izaniza tsony ny fantatro fotsiny Emadex zao any Canada zareo tsy nangataka na tamin'izany izy tsy mbola nisy hoe any ny carte d'identité ako dia hoe tazoninao ataonao inona any amin'izay le olona efa mba miteny hoe mba hisoro ao reto ny anako ny carte ako fa matahotra ako fa ao daholo reto ny anako dia tsy ohatrany hoe mangalatra ry zareo zany forcé tsy tokony lazany fa hoe zany no ny lalanany tsy midika hoe lalana iny dia hoe tsy angalatra ny information ny olona zay aloha rehefa tsy afaka ny anova lalana rareo dia ny comportement antsika mpanjifa atao vohitany zareo hoe zao ny afarany zay ny information anay tazotazominareo ao
bon miova ny comportementnay miaina amin'ny businessnareo amboalo lalàna io averenao amin'ny olona ny carte d'identité andrefa mangataka ny olona hoe mba avereno io fa matahotra fa tsy tazominareo any tsy afaka alainao tsony iny relisa vao mangataka eo io dia ialako any zay mangaka anao hoe misy olona mbola relisa enao hoe any ivelany fa normalement ianao tsy valide akory ny comptenao Taptap send raha tsy mandefa carte d'identité any ianao dia everiko fotsiny hoe vérification fotsiny iny aika tazony mandritry ny 5 taona ikirimy tenenana indray le hoe tsy maka vola tsony rehefa any amadano maka an'le vola dia avy eo nafa be dia be no niala tamin'le vola indray no naka le olona iny indray tsy haiko iny any UK io nefa any UK mantsy ny headquarter-ny zareo reo dia niantso an'le olona service dia tonga moa zareo dia mantamanta vava be toy mba atsofo miantso anao hoe ny office manager anareo tena niresaka ela be zay izy dia hoe zaho zay ozy izy le izy azoko tsara amin'izay